efa tokony omeny senimo ny anidatra ampitombo ny fampiarana ny mangarahara sy ny tsy akinafinafo ny fampandraisana anjarana ny rehetra amin'ny zotra-pifidianana zay ho tanterahantsika amin'izao fiodinana faharoa izao. Anisan'izay mangarahara zay ny fanatanterahana valandresaka amin'ny mpanao gazety indroa isan-kerinandro mialohan'ny latsabato ary isaky ny roa andro ao anatin'ny fikirakirana ny voka-pifidiana. Dia manatanteraka an'izay tsika amin'izao fotoana izao. Ny lahadinika zay ho resantsika androany dia ireto avy. Ho resantsika voalohany aloha ireo fepetra apetraka mba hiainantsika n'izay mangarahara sy tsy akinafinafin''izay mandritra ny fikirakirana ny voka-pifidianana, mandritra ny andro-pifidianana, mandritra ny fanaterana ny voka-pifidianana. Ny faharoa dia ny mahakasika ireo eloka sy fahadisoana sy fandikan-dalàna isan-karazany manodidina ny zotra-pifidianana. Iletsina hoe les infractions électorales. Iresaka an'izay tsika androany satria toa somary niakatrakatra ny maripana tato anatin'ny andro vitsivitsy izay noho izay dia ilaina ny famerenana amin'ny laona, ilaina ny fampatsehivana andreo izay fandikan-dalàna tokony tsy atao ary mety ahavoasazy ao anatin'ny dingana rehetra zay hiatrehantsika ny fifidianana. Ny fahatelo iresaksika mahakasika n'ilay ady-hevitra zay atao amin'ny lahady omaly dia nisy ny fifampiresahana tamin'ireo solotena ny kandida nanomboka tamin'ny 3 ora ary tsy ny farany zany raha tsy tany amin'ny 7 ora alina tany ho any. Anamarena amintsika fa nafana dia nafana ny ady-hevitra omaly ariva ary dia ho zarainy aminareo ny zavaratapaka mahakasika an'izay ady-hevitra ho totosaina amin'ny lahady zay. Ny fahaefatra dia mbola ao amin'ny anarany mangarahara be loatra ihany koa ny resaka avoaka amin'ny ainao manjely mikasika an'ireo lafy miarabola izay omena ny ratsa-mangaika ny senisy ny mpandray anjara rehetra amin'ny fanatotosana ny fifidianana. Eo ny chef de foko-tany, eo ny lehibe ny boribory-tany, eo ireo mpikambana anatin'ny birao fandatsaham-bato. Olazaina antsika mpanao gazety eto ny totalim-bola tena izy ny amin'izany raharaha izany. Ny fahadimy dia mahakasika ny ataontsika hoe ny fakakevitra na ny sondage satria maheno vaovao izahay fa mbola misy ny manohy ireo zay tsy ara-dalàna efa noferana tsy ho atao tamin'ny fiodinana voalohany iny nefa dia mbola misy mitady hiomana anotosa izany amin'izao fiodinana faharoa izao. Ho resantsika kely ny mahakasika ny kara-pifidianana ary iverenantsika kely ny mahakasika ny kara-panondro pirenena amin'ny andro fifidianana. Izay telo miralamo no manome voninahitra anareo eto. Ataoko havanako ny mpampakateny ankapobeny na rapporteur général na senia ataoko aviako ato ny mpanompontsaina eo anivon'ny birao maharitry ny seny. Ny lahadinika voalohany dia hoe inona ireo fepetra zay apetraka sy omaniny senia amin'io fametrahana ny mangarahara sy ny tsy akinafinafina zay hitarika ho any amin'ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny dingana rehetra amin'ity zotra-pifidianana ity. Ny ho resantsika eto dia satria efa vita ny mahakasika ny lisy-pifidianana, efa ho tapitra ny mahakasika ny fampielezan-kevitra fa ny mangarahara mandritra ny andro-pifidianana sy ny mangarahara mandritra ny fikirakirana ny voka-pifidianana sy ny fanaterana ny voka-pifidianana ary ny famoahana izany eto anivon'ny senia no resantsika androany. Voalohany dia amin'ny andro-pifidianana aloha. Amin'ny andro-pifidianana dia
miaina ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny zotram-pifidianana atretsika. Voalohany, eo aloha ireo mpanaramaso ny fifidianana izay nomeny ny seni fankatoavana isahana zany fanaramaso ny fifidianana zany. Mizara roa izy ireo, eo ireo mpanaramaso teratany ary eo ireo mpanaramaso avy any ivelany. Ny antotanisa dia toy izao: mahatratra 7 ny fikambanana izay nahazo fankatoavana amin'ireo mpanaramaso avy eto teratany, ka ny isan'ny mpanaramaso izy ireo dia eo amin'ny 350 sy 700 eo. Ny mpanaramaso avy any ivelany dia 420 ny fikambanana avy any ivelany nanao fangatahana ka nomeny ny seni fankatoavana anaramaso ny fifidianana eto amintsika. Ary misy olona mpanaramaso 170 sy 300 ireo mpanaramaso avy any ivelany ireo. Raha atambatra zany ny fikambanana, ny association, ny organisation avy eto an-toerana sy ny avy any ivelany izay nahazo fankatoavana tamin'ny seni anatontosa ny fanarahamaso ny fifidianana dia mahatratra 350 ny fikambanana, ka ny olona ao anatin'izay dia mahatratra 420 sy 300 sy arivo. Zay zany dia mametraka ny ataontsika hoe mangarahara tanteraka. Ny toerana ahitana azy ireo be indrindra dia ny atao anatin'ny faritan'Antananarivo, ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy, ny faritan'ny Toliara ary ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Ireo zany ny tena feno an'izay mpanaramaso ny fifidianana zay. Ny mangarahara faharoa, fepetra faharoa dia ny fametrahana zofeny ho an'ny délégué ny candidat any amin'ny barao fandatsaham-bato tsirairay avy. Eto zany dia mamerina ny fanentanana ho an'ny candidat tsirairay avy izay mba hanao ny ezaka rehetra ahafahany manana délégué na candidat feno amin'ireo barao fandatsaham-bato 250 sy 700 sy 400 sy 4 alina manerana Madagasikara. Satria tsy misy afa-tsy zay fananana délégué mpanaramaso ny fifidianana any amin'ny barao fandatsaham-bato tsirairay avy zay no toky ahafahany mahazo ny fitanana an-tsoratra ka ahafahany anaramaso ny voka-pifidianana ka hananany zo hanao fampitahana na ny confrontation rehefa ny tonga ny fotoana ilana an'izay. Ny délégué ny candidat dia manana zo tanteraka anaramaso ny fandehan'ny fifidianana rehetra, fandehan'ny asa rehetra atao ao anatin'ny barao fandatsaham-bato mandrapahatonga ny vokatra any amin'ny vomiera mpanisam-bato na ny SRMV. Mahazo procès verbal, mahazo feuille de dépouillement, afaka ny manoratra an'izay rehetra hitany fa tsy ara-dalàna ao anatin'ny latsabato atao ny délégué ny candidat. Noho izany mamerina izay ny fanentanana ny candidat tsirairay avy satria izay ihany ny vahaolana mba tsy isiny ny ahy ahy ka ahafahantsika mahazo toky ny fahamarinana sy ny fahadiovan'ny latsabato sy ny fifidianana izay ho ataontsika. Amin'ny fanaterana ny voka-pifidianana, zany hoe amin'ny latsabato aloha dia izay nambarantsika teo izay ny mangarahara. Amin'ny fanisambato indray, inona ny fepetra mangarahara apetrakantsika eto anivon'ny seni. Amin'ny fanisambato indray dia izao, mba hisin'ny tena mangarahara dia tsy ny seni, tsy ny membre ny bureau de vote, tsy ny chef de fokotany akory no anisa vato anao scrutateur, fa ny délégué ny candidat no asaina hanendry ny scrutateur na ny mpanisa vato. Zay dia mba hiainantsika ny mangarahara ny fanisambato satria betsaka ireo lay mitaraina fa hoe misy afetsena sy fombafomba hafahafa amin'ilay fanisambato. Ny andro efa somary maizina, ny jiro tsy dia mazava loatra, ny olona betsaka dia toa malaky lay
rehefa aseho lay bulletin tokana dia tsy hita tsara lay marika io ary dia efa misy olona voahomana ihany koa eo aloha eo ka raha vo mitsangana lay bulletin dia raikitra ny orakoraka dia tsisy zavatra hita tsara lay safidy ialana amin'izay zany dia apetrakitsika ny mangarahara hoe ny délégué ny candidat no anendry ny mpanisa vato manendry mpanisa vato roa ny avy amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo manendry mpanisa vato roa ny amin'ny laharana fahadimy amby roapolo ny mpanisa vato ray mamaha an'ilay bulletin tokana moa lay bulletin tokana moa avalina ohatran'ny naovan'ny monsieur le GS iny zao le bulletin tokana iny ohatran'izao zany izy mivoaka avy eo anatin'ilay urne dia ny asan'ilay voalohany zany dia ny zay ny mamahany iny zany nataony voalohany dia rehefa avy eo rehefa vavoa iny dia atolotriny ny scrutateur faharoa dia le scrutateur faharoa zay no mamaky amin'ny feo avo sy manoro ny lafiny ato sy ny lafiny ato tsy maintsy atory ny ato anambarana fa manan-kely le vato satria nisy sonia anankiroa ao ambadika tsy maintsy nisy sonia anankiroa atory le ato mba ahitana hoe aniza marina no misy an'le mariky eo zany reo olona efatra reo roa avy amin'ny candidat anankiray roa avy amin'ny candidat anankiray mangarahara hita tsara hoe satria ny avy amin'ny anankiray manokatra azy eo zany izy efa mahita ny avy amin'ny anankiray jery sy amaky raha zavatra hafa ny vakily anankiray eto nefa ny anankiray efa nahita hoe tsy zay izy dia efa azo arenina eo no eo izay mety osoka sy hoalabato atao amin'izay zay no aingavinay any hoe averiko fanontelo ny zava-dehibe indrindra ho an'ny candidat dia ny fananany ny délégué de vote any amin'ny mpirofantatsaham-bato tsirairay avy zay ny tena fehipetra azahoana antoka ny fahamarinana ny latsabato satria ho voamarina ny fanisam-bato tsisy halatra eo satria olonao ny anao ny anisa vato ho voamarina ny famenona ny PV satria ianao ameno an'le PV ary anao sonia an'le PV ho voamarina azonao atao ny anao fampitahana satria ianao dia homena PV ianao tsisy tokony ampiady sy ampisarasaratsony amin'izay fa dia fa ny olana dia samy laza aminareo zay mbola tsy vita moa ny antotanisa fa tsy nisy candidat nahafeno délégué de vote tany amin'ny 2,5 sy 4,000 sy 4 manerana kosa ka dia any an-tanana tsirairay zay ny amin'ny androny latsabato sy ny amin'ny dépouillement vita ny fanisam-bato amin'ny tableau tsy maintsy atao amin'ny tableau tsy maintsy atao amin'le trano ao amin'le trano nandatsaham-bato vita zay dia ameno an'le procès verbal eo le délégué ary ampabe maso mangarahary zany vita lay famenona procès verbal misy 20 be zao lay carnet 20 be zao no misy an'ity ohatran'izao 20 zany 20 io PV io nalefanay ihany tsy lany izy zany mahazo daholo zany ny délégué ny candidat zay te azo mahazo pe ary io autocopiant io zany hoe zay soratana ho an'ny CENI dia misoratra ihany koa any rehetrarehetra 20 nisy any PV io any autocopiant manoratra ny ray mandeha fotsiny dia tonga dia misy ny rehetrarehetra dia iny koa zany tsy vitany hoe mahazo PV ihany fa mbola mahazo koa nyty feuille de dépouillement ty zany hoe zany le taratasy fanisam-bato mahazo ny koa le délégué tsy misy tokony ananana iange hoe mangalatra ny CENI ahoana moa ny ahafahan'ny CENI angalatra le PV nge any aminareo le fanisam-bato nge any aminareo pour confronter ao fotsiny le zavatra avoakantsika etsy amin'ny écran etsy izy ve io sa tsy izy dia hiteo hoe misy ve ny osoka sy ny alaka ao anaty zay misy soniany lay ary le olona manao sonia ato le olon'ny candidat le scrutateur le voalazako teo fa ny olana zany raha vo tsy manana délégué
any amin'ny birao fandatsaham-bato le candidat ray aloha tsy azo PV izy, faharoa tsy mahazo feuille de document izy, fahatelo tsy afaka manendry mpanisa vato izy. Tsy fatan'izany hoe sao dia mba tsy le vato tokoa fa nisy nangalatra ny vato. Hitanareo le fahavoazana zay. Dia inona no tranga lasa ny senino lazaina fa manao ny zavatra tsy araka ny tokony izy. Ka eto zay satria mila fandraisana andraikitra ny rehetra, aleo miara-miasa, ataovy zay ananany délégué, anananareo candidat délégué isanisany any amin'ny birao fandatsaham-bato, fa efa mandray ny andraikitra ny seni ametrahana ny mangarahara feny, hanomezana fahefana sy zo feny ireo délégué nareo reo hananany ny antota taratasy rehetra ahafahany manara-maso ny voka-pifidiana. Zay zany ny any ambola miampy ahy. Rehefa vita feno reto PV reto dia ho aterina amin'izay any amin'ny SRNV. Dia zao mbola manana zo ihany koa ny délégué ny candidat, sao dia hoe ny fenona teto le PV dia avy eo kay zay zany fa dia vita fa dia misaorantsika rehetra efa ampiora-tanany tompony izy tia fa dia soava-mandry daholo tsika rehetra, ay mandeha ny alalakafa dia hovainty zalahy ialana amin'izay dia manentana zay antsika rehetra, tsy ny délégué ny candidat ihany fa ny vahoaka mpifidy rehetra ihany koa mba anara-maso ny fanaterana ny voka-pifidianana. Taloha tamin'izay mbola sous-préfet fa tena lanonam-be zany fanaterana ny voka-pifidianana zany. Ao amin'ny braona eo zay maheno tena orakoraka sy inona moa zany amponga be mihitsy avy any dia hoe any ny fokotanin'iza ndray zay tena lanonana vahoaka, tsy hoe membre bureau de vote roa na telo fotsiny, tsy ny lehibe ny fokotany fotsiny. Ny lalàna manko dia mametraka fa ny tena tsy maintsy mandeha tsy manana safidy dia ny filohan'ny birao fandatsaham-bato sy ny lehibe ny fokotany. Izy mirahalana mianadana miraha vavy reo zany no tsy afa-miana tokony andraikitra voalohany amin'ny fanaterana ny voka-pifidianana any amin'ny sampana mpanisa vato. Fa ny taloha zay veritsika reo hoe mbola latsadatsaka kokoa ny démocratie tamin'izany, angana avelany vahoaka andeha ho azy iny safidiny iny, tsy avelany hitondrany aponga, hitondrany mpira gasy, hitondrany olona manatitra n'izy mirahalahy reo hatrany amin'ny SRNV. Inona ny manakana antsika vahoaka amin'ity ndray mitoraka ity ary manentana zany zay seny ho an'ny vahoaka izay nametraka ahy ho an'ny candidat, ny délégué ny candidat, ho an'ny observateur, aza melany io voka-pifidianana io arovo ny safiditsika, andao miaraka amin'ny président ny fokotany sy ny lehibe ny manatitra an'ilay voka-pifidianana hatreo amin'izay akany seny azy. Raha ohatra moa ka akaiky ilay SRNV dia aterina any amin'ny SRNV mihitsy, rehefa tonga any izy dia efa eo ampiaratanany tsara indray. Hatreo zany ny lamina mangarara tanteraka, manana fanontaniana nareo avy eo aiza ho aiza ny mety mbola mety hisy atahorantsika amin'izay. Rehefa tonga any amin'ny SRNV indray, io SRNV io le antsoina hoe sampana mpanisa vato, section de recensement des matériels de vote. Eny anivon'ny district ny misy an'io ary mpitsara ny lehibe io, mpitsara manao fianianana noho izany anahirana ihany ny entreretana fa isy alabato ary 5 nisan'ny zareo fa tsy olona ray. Kanefa tsy manino ozytsika hoe mbola tsy azo kisana ihany zany fa sao dia angalabato dia mbola mandray an'izao fepetra zao ndray ny seni fepetra voalohany. Tsy maninona fa eritrerentsika hoe sao dia angalabato daholo tokoa ary reo olona ao anatin'ny SRNV reo, satria olony seniny anankitelo, mpitsara ny anankiray, olom-panjakana tereny distrika ny anankiray, zay izy 5 moko. Dia sao dia hoe mbola angalatra zao dia zao ndray zany ny fepetra raisiny seni. Asaina ny candidat roa toto hanendy solotena ho ao anatin'ny SRNV. Efa tsy ao anatin'ny lalàna ange zany ny anatin'ny lalàna dia le 5 resahako teo, lay mpitsara, ny mpikambana amin'ny seny anankitelo ary ny olona iray tendreny ny solotena mpanjakana. Fa tsy manino mafy loatra ny nanjony seny teo tamin'ny fanakianana sy ny fanasoketana ny amin'izay zavatra tsy misy akory, ary voaprovintsika fa tsy misy akory
satria nivokatra nivokateto ihany no nivoaka ihany koa tany amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na dia logiciel hafa aza no nampiasaina tany amin'izany na dia navoraka avokoa raha ny vato no isaina dia mandeha mitovy nivokatra fa tsy manino fa ndray fepetsika na dia tsy tokony ao anatin'ny SRNV koa aza zany solitenany candidat zany tsy manino asainay ny candidat rehetra izy roa moa zany anendy solitena hiditra ao amin'io SRNV io zay sampana mpanisam-bato eny anivon'ny distrika io zany no mandray ny PV rehetrarehetra avy any amin'ny mpandatsaham-bato io no manatambatra ny isa azon'ny candidat ary io no mamoaka fitanana an-tsoratra mirakitra ny totaly be ny vato azo tao anatin'ny distrika zay manatrika eo zany ny solitenany candidat afaka mitondra ny ordinateur izy afaka mitondra ny logiciel izy afaka mijery ny PV zay tia mijerena izy ary nomena azy ny fitanana an-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana asa farany zay ataony SRNV ka zao raha tsy manana oentimana afaka anendy délégué de vote isaky ny bureau fandatsaham-bato 24 852 ary ny candidat no ny vola mety tsy ho ananana sy ny olona mety tsy ho feny dia zao iangavianay zany farafaratsy ny mba manana olona 720 kosa aiza ny olona ilatsaka filohan'ny republika dia tsy hanana olona 720 ve nahoana 720 satria 720 misy any SRNV eto Madagasikara mba manendre zany olona ray kosa eo anivon'ny SRNV rehefa tsy nanana olona ianao tany amin'ny bureau de vote dia mba tonga avy eo amin'ny SRNV satria ho tonga eo ihany koa le PV isaky ny bureau de vote rehetra manerana ny osa zany kosa kapa dia efa tsy izy hoe mbola tsy manana olona koa zahay ihany efa tsy raha kosa taiza fotsiny zany ro 1 million mahery vato azo ireo ohatra ka mbola tsy anana olona 720 ndray any amin'ny SRNV manentana zany zay eto anivon'ny CENI omana ary zay nanaovana an'izao valaresaka mpanao gazety zao androany so dia hoe tapoka be loatra aminay le izy mbola amin'ny larbi le fifidianana manomboka ny alarbi alina zany no miasa io SRNV io dikan'izay tokony efa vonona zany ny olon'ny candidat rehetra tsirairay any amin'ny distrika rehetra anaramaso ny asany SRNV alarbi fa 7 ny volana desambra inona ny fahefany ao manaramaso malalaka izy tsy manelingelina fotsiny ny asan'ny mpitsara sy ny olony seny eo manaramaso izy ary omena procès verbal ka zao raha ohatra zany ka manana solitena iray avy amin'ny distrika 720 ny candidat tsirairay avy dia zao tsy mila miandry ny voka-pifidianana seny izy zany atambatry ny fotsiny ireo procès verbal 119 reo dia tonga dia azo ny voka-pifidianana manerana nosy dia jereny raha ohatra ka hafa nohon' zay ny avoakany aty amin'ny seny foibe dafa raha tsotra ny atsoiny fotsiny le olony 720 manerana ny 119 district firy ny vato azontsika firy ny vato azontsika firy ny vato azontsika mandray machine calculer izy na tsy manana logiciel la izy tsy maninony zany machine calculer manambatra isa 119 chiffre angamba ao anatin'ny ray minitra zany dia vita dia hitany hoe firy ny vato azo dia andrasany ny SENI satria mety mbola ho elaela ny SENI dia raha vao tsy mitovy amin'iny ny SENI dia afaka manao ny confrontation na PV izy afaka metraka fanontaniana reo aiza zany koa mety mbola ho hafahafa tsy mbola tonga aty nivokatra fa any amin'ny bureau de vote dia efa hitany eo ny tableau ny fanisam-bato efa azo ny PV tonga eny amin'ny SRNV so dia misy fanovana ao izy omena azy koa ny PV dia zao fara tsy mbola afa-po amin'izany ny seny tonga aty amin'ny foibe so dia mangalatra ndray koa ny aty amin'ny foibe tonga aty amin'ny national dia zao ndray ny mangarahara aty iangaviana ndray androany zay manao azo antsoavo zao iangaviana ny solitenany candidat anomana olo anendy olo mba tsy ilazako hoe ekipa anendy ekipa hoeto anivon'ny senia
anara-maso ankahalalahana ny fikirakirana ny voka-pifidianana eto amin'ny foibe. Dia angamba kosa mba fa tsy ho rariny kosa raha ohatra hoe mbola tsy manana olona koa zay eto Antananarivo e. Iza kosa tsy nanana olona tany amin'ny bureau de vote 24852 mety mbola azo eritreretina ihany. Tsy manana olona 119 ho apetraka any amin'ny district fa tsy hanana olona eto Antananarivo ka ianao ary zany tonga avy eto dia eto sika miara-manao kajy an'izay tokony ho atao. Omany ny ekipa ny candidat tsirairay avy hoeto amin'ity efitrano ity tsika, hoeto amin'ity toerana ity tsika, ho asiany toerana malalaka eo, ho asiany chapiteau goavana eo zany omena toerana tsy manina zay niantoka ny latabatra sy ny sisa fa satria ny logiciel CENI mety mbola mampisalasala azy ireo ary dia mitondra ny fitaovana elektronika ny avy any izy, mitondra ny logiciel ny avy any izy, mitondra ny ekipa ny informaticien avy any izy. Tongava tompoko eto tsika, inona no atao anao ndray ary, inona ny fahefana sy zoana ananao eto. Manana zo malalaka ianao, afaka ianao mijery ny fomba fiasa rehetra ato anatin'ity trano ity ato. Afaka ny makasary ato tsika rehefa avy eo, ao ny fitaovana rehetrarehetra anaovana zany traitement na résultat zany. Izao dia ozy nareo hoe aka ny fitaovana fotsiny ange no atonga eo fa mety tsy fantatra ny zavatra miditra eo. Tsy eto zao ndray zany no ataontsika rehefa eto amin'ny foibe eto amin'ny CENI dia zao moa fandeha amin'ny traitement résultat aloha azavaina amintsika aloha. Rehefa tonga avy any amin'ny bureau de vote, rehefa tonga avy any amin'ny bureau de vote lay procès verbal tonga eo amin'ny SRMV dia zao tsy miandry an'ilay 5 andro ny aty amin'ny CENI. Taraitsika ray andry an'ilay 5 andro mako tara be fa inona ny itondrantsika azy raha vao tonga eo amin'ny SRMV le PV ity dia alaina sara, alain'ilay olontsika sara scanner zany dia alefa ny avy hatrany aty amin'ny CENI. Ohatran'izao zany ilay procès verbal scanner satria ity le iny le PV tena izy, iny moa zao PV tena izy iny amin'ny monsieur le rapporteur général iny mbola hiasany le SRMV mako iny, mbola hiasany ka raha iny tonga dia alefany aty dia tsisy hiasany le SRMV ndray. Nefa raha iandry an'iny afaka 5 andro tsika tonga aty vao hiasa ny CENI eto tara koa. Dia inona no ataontsika? Tsy miandry tsika fa ny teknôlôjia efa misy. Vao tonga ao io PV tena izy io dia alaina sara scanner dia tonga dia alefa aty dia tonga dia imprimé-tsika eto io izy io. Ity zany zao le original iny amin'ny monsieur le génie ity PV scanner zay. Dia ity PV scanner ity omena n'ilay sotenan'ny candidat sous forme électronique. Hitovy zany ny zavatra azon'ny CENI, azonay sy azon'ilay candidat. Vo alefan'le olonay avy any zany ty scanne ty dia mandray zahay dia tonga dia manome koa an'ilay sotenan'ny candidat. Dia fa afaka manao calcul izy, azon'ity PV ty dia tonga dia fa ataony saisie ao anatin'ilay logiciel. Dia zahay koa manao saisie ao anatin'ilay logiciel anay. Zahay kosa aloha fa tsy ry zareo satria nisy an'izay moa izy hoe aleo zahay mihitsy koa nandeha ikitikitika an'ilay logiciel. Tsy mety ka samy manany azy fa ty le PV omena n'ity zareo version électronique dia afaka manao saisie izy ao anatin'ny logiciel. Zahay koa manao saisie ao anatin'ny logiciel anay. Mivoaka ny résultat anay, ny anay tonga dia amin'ny tableau ngeza be ery dia mivoaka koa ny azy eo dia mampitovy fotsiny. Mitovy ok laminy ty tsy mitovy ahoana tsy mampitovy azy zavatra PV iray no ampiasaintsika taizany misy diso olombelona ihany moko no manao saisie sao dia misy latsaka zany rehetra zany zay voalaza ny fiologie zay rehefa afaka manao comparaison ka sanito ange ao no mbajerena le bureau de vote tare mampitony fotrany tsy mitovy ny atsika afaka miantso ny olona ny any amin'ny district akoa izy. Zany rehetrarehetra zany tsisy zavatra hiafy neto zany zay zavatra azon'ny CENI zany dia omena azy ireo ihany koa. Ka aleo ampahafantarina ianareo mpanao gazety dia nizao zay zavatra zay fa sao de zao moa koa ny zavatra hitranga io ny tsy miandry ela 3 andro aorianan'ny fifidianana zany hoe alohan'ny krismasy nge dia efa fatafantatra hoe matsilazako hoe fantatra hoe iza no mibata ny fandreseny satria ao anatin'ny 3 andro 4 andro
dia efa tsy miva tsony chiffre zany hoe efa tonga daholy ireo le tena misy tena tsy mazava ny zavatra ato aminao tsy zao fa lazainay nareo mpanao gazety fa zay zany ny feripetra raisina eto ka raha misy milaza mifanohitra amin'izay dia eto zay mijory vavolombelona ary vavolombelona ianareo fa izay ny feripetra ho raisina eto asa moa raha mbola hitaky zavatra hafa akoatran'izay indray ny kandida hoe aleo izy mihitsy no andray ny logiciel ny seni fa mivoaka daholo zay commissaire leto fa izy ny anao azy ato asa tsy fantatra fa angamb'izay kosa efa tsy izy zany zavatra resahana amintsika rehetrarehetra zany toko lasy toko vavy dia tsy misy zavatra ao anatin'ny lalàna efa mihoatra lavitra ny lalàna ny seni efa mihoatra lavitra ny voalazan'ny lalàna ny seni amin'ny fanatanterahana ny mangarahara fa saingy noho ny fitiavana ampiatra zay mangarahara zay noho ny fialana miayasy ny zavatra rehetra mety ampitebiteby atsika dia tsy maninona fa aleo mampiasan'izay fepetra mangarahara zay tsika zay zany ny amin'ny resaka dispositif de transparence ireo le fepetra metrahantsika ny mangarahara manodidina ny fifitiana